mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity talata ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola menan'izao fotoana izao indray ahafahana mianatra ny teniny alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona an'io dia efa afaka isika. Toa malala aho misaotra anao izay fa menan'izao fotoana izao indray. Irina tokoa izany tsy handalo fotsiny any amin'ny fiainanay fa isitona ny lesona avy amin'ny teninao anie izahay ahafahanay manatsara ny dianay miaraka aminao. Ka mitenena rehefa voninkiananao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mino ary ateraka indray. Ny Jaona toko voalohany ihany no fakafakaintsika. Nanoratra ny filazantsara ny Jaona mba hinoantsika an'i Jesosy ary mba tanantsika fiainana mandrakizay amin'ny anarany noho ny finoantsika. Mizara ho dingana roa izany ao amin'ny Jaona toko voalohany mandray azy isika izany hoe mino anazy. Faharoa omeny antsika ny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra ilay hoe nateraka Andriamanitra no ilazana izany amin'ny andiny 17. Araka izany samy mandray anjara amin'ny fahatongavantsika ho kristianina na isika olombelona na Andriamanitra. Tsy maintsy miasa amin'ny finoana isika, tsy maintsy mandray azy, tsy maintsy manaiky handray ny fahazavana fa izy rery kosa no afaka manova ny fo. Raha marina ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra izay azo avy amin'ny fandrenesana ny teniny. Mba nanantsika finoana marina izay mitoetra eo amin'ny Kristy dia tsy maintsy mahalala azy arak'izay anehoany tenany azy isika. Ilay fanahy masina izay miasa ao amin'ny fisainan'ny olombelona sy manazava an'izany no mamorona ny finoana n'Andriamanitra ao anantsika. Ireo izay mino sy manaiky ny zanak'Andriamanitra ho Mesia no mahazo ny fiainana mandrakizay. Ary asokadin'ny Jaona ihany koa ny fanekena na ny finoana ny teny izay lazain'i Jesosy io. Anjara asan'ny fanahy masina nefa ny mandresy lahatra fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika. Ny finoana araka ny Baiboly izay miorina amin'ny fiasan'ny fanahy masina ao am-pontsika no fanorenan'ny finoantsika. Ny finoana dia fitahiana lehibe ny maso izay mahita ary ny sofina izay mandre. Ny fomba fijerin'ny finoana maha olombelona dia milaza fa tsy maintsy manana fanorenana sy fepetra ho an'ny finoana aloha isika vao mino. Mifanohitra amin'izany kosa ny fomba fijerin'ny Baiboly izay milaza fa ny finoana ny fanorenana fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Eo amin'ny fanorenan'ny finoana isika no miainga ary avy eo no tombontsika ho amin'ny fahatakarana sy ny fahasoavana. Amen. Tompo malala hoe irena tokoa izay mba hitombo finoana aminao. Tahaka ny irinao amin'ny fiainanay ka tsy ho jambany amin'izao fiainana izao fa hanana fanandramana vaovao isan'andro miaraka aminao. Miteza ianao hanefy hatrany fiainanay ary hiasa ao anatinay ka anjaina fanapa-kevitra isan'andro tsara kokoa izahay satria efa nateraka indray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.